ry havana malala rehetra amin'ny tompo a dia mbola napaka mamponareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'andriamanitra ray a sy jesosy kristy tompontsika amen. Ny filazantsara an jesosy kristy ry havana arak'izay fomba hitantarany jaona azy a no handeha velary ambanomasinareo fa izany no andraisana hafatra amin'ny tia anioa ity. Ry havana mivavaka ho antsika jesosy, mivavaka ho antsika jesosy. Ity jaona toko fa 7 ity a dia mizara telo mazava tsara. Voalohany a vavaka ataon'i Jesosy ho an'ny tenany manokana, ny faharoa vavaka ho an'ny mpianatra, ary ny fahatelo a dia vavaka ho an'ny mpino izany. Ity manoloana antsika ity a dia vavaka ho an'ny mpianatra Jesosy izany. Ireo izay fanandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany, nanaraka ny fampianarany a tonga mpianatra no entin'i Jesosy Kristy a ambavaka eto. Vavaka ahitana fahefana io nataon'i Jesosy Kristy io ry havana malala. Sarobidy ary tena hoe zava-dehibe tokoa izany hoe entina ambavaka izany. Ary ny olona rehefa mahita kristianina ohatra andeha hivavaka izy dia ny ataony any hoe mivavao anay mpanoty e. Izay ny ataon'ny olona rehefa mandeha mivavaka izy, mba mivavao anay e, fa tsy afaka mandeha mivavaka izahay. Fa ambony lavitra noho izany ry havana malala no ataon'i Jesosy Kristy eto amin'izao perikopa izao dia izao ny mivavaka ho an'ny mpianatra. Fahamarina voalohany hitantsika eto ry havana malala dia izao mivavaka ho antsika Jesosy mba hatsapahantsika fahefan'Andriamanitra isika. Mivavaka ho antsika Jesosy mba hatsapahantsika fahefan'Andriamanitra isika. Hoy ny 9 hoe izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Eto izany mivavaka ataon'i Jesosy Kristy ry havana malala dia maneho mihitsy fa tsy mivavaka ho an'ny olona tsy mino izy fa izay nomen'Andriamanitra azy no entiny ambavaka. Anao izy satria anao izy. Ry havana malala le hoe anao izy eto a dia midika hoe fananana, midika hoe misy olona iandraikitra anao zany, misy tomponao, zany hoe sarobidy eo masony tompony ilay fananana zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo a mbola eto amin'izao tontolo izao tokoa isika, fa izao na eto amin'izao tontolo izao azy isika dia izao tsy tokony ho adinoantsika fa an'Andriamanitra nge isika ty e. Tsarovy a fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao, tena tsy ombonany amin'ny hafa mihitsy ianao. Mila fantatritsika izany ry havana malala ary mila resy lahatra isika fa an'Andriamanitra nge isika ty e. Efa novidiny tamin'ny rany isika ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nividianany antsika hoe fa ho an'izay nomenao aho Jesosy Kristy. Zany hoe misy olona zany mbola tsy ananana, mbola tsy an'i Jesosy Kristy, fa izaho sy anao kosa efa an'Andriamanitra isika ry havana malala. Zany hoe efa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, tonga fananan'Andriamanitra isika. Dia aza manao manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ry havana malala fa tsy naman'izy ireny isika, fa betsaka mantsy ny fanaon'izao tontolo izao ary be dia be ny olona mbola voafatotro zany ary mbola voarebirebiny zany fanaon'izao tontolo izao izany. Ary na ny kristianina aza izay efa hoe an'Andriamanitra dia mbola misy voafatotra any ihany. Fa eto Jesosy Kristy mivavaka hoe anao izy, sarobidy be zany ry havana malala. Afaka milaza zany ianao fa manan'Andriamanitra izay tomponao miantoka ny fiainanao dia aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa ny fahamarina faharoa dia izao mivavaka ho antsika Jesosy mba hitehirizan'Andriamanitra antsika. Mivavaka ho antsika Jesosy mba hitehirizan'Andriamanitra antsika. Fanaon'izao tontolo izao ny mitaona olona ho amin'ny faharatsiana, mampivily lalana ho any amin'ny fahavetavetana sy ny filany zao tontolo izao. Tsara mpiantoka ny mpino satria ny vavaka ataon'i Jesosy dia hoe niarovan'Andriamanitra ny olony, indrindra fa nitehirizan'Andriamanitra azy. Hoy ny voasoratra hoe ray masino tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray any izy rehetra tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Alan'izao tontolo izao manko ireto mpianatra ireto ry havana. Tsarovy tsara ilay teny hoe mitahiry, ilay hoe tehirizina dia misy heviny anankiefatra farafahakeliny ry havana. Ny voalohany dia hoe mikarakara, ny faharoa manara-maso, miaro amin'ny ratsy, ary ny fahefatra farany dia hoe mitandrina mba tsy ho very. Izany tokoa mantsy no asana ny ranan'i Jesosy Kristy dia izao nikarakara ny olona, anara-maso ny olona, hiaro amin'ny ratsy ary hitandrina mba tsy ho very. Zany rehetra zany no iandraiketan'Andriamanitra antsika, hitehirizan'Andriamanitra antsika, no hoe mitandrina mba tsy ho very havana malala dia izao no ny fahotana
tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Tsy misy fomba hafa hiverenany fifandraisana amin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra mihitsy aloha no midina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hampiavana ny olona samy olona ary amin'ny olona sy amin'Andriamanitra. Zany hoe noho ny fahotana dia potika ny olona, tsy misy raisina eo anatrehan'Andriamanitra fa izao mba hamerenana amin'ny laoniny indray ny voninahitry ny olona eo anatrehan'Andriamanitra dia izao maty Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty mba hamelona ny olona indray. Ilay maizy azy ny olona rehefa nandray an'i Jesosy Kristy mihitsy no tiany Jesosy Kristy ambary hoe tehirizo izy ireo. Zany hoe efa nikarakaraiko izy ireo, efa narahako maso izy ireo, efa narovako izy ireo, fa izao tandremo tsara mba tsy ho very izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo tena te hitahiry anao Andriamanitra satria zana ianao. Izy mihitsy no te hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, indrindra moa fa nitady antsika izy ry havana malala. Noho izany mahazo mandro ivonivaty zany isika kristianina satria tsara piaro isika, tsara antoka isika. Dia izany miteraka fifaliana ao antsika dia izao hoe Andriamanitra mihitsy kay no mikarakara, Andriamanitra mihitsy kay no manara-maso, Andriamanitra mihitsy kay no miaro antsika, Andriamanitra mihitsy kay no mitandrina antsika mba tsy ho very. Tsy misy ry havana malala olona afaka manome antoka antsika fa hitahiry antsika na hikarakara antsika, hanara-maso antsika na hiaro antsika amin'ny ratsy, fa izao voafetra ihany ireny. Fa Andriamanitra kosa dia manome antoka fa mitahiry antsika izy. Noho izany ry havana malala raiso ho finoana ho antsika, tehirizo ho am-pontsika, izany hoe raha ho avy tokoa Jesosy Kristy dia olona tsy manan-tsiny eo anatrehany isika satria efa no tehirizin'Andriamanitra olom-baovao noho amin'i Jesosy Kristy. Fa ny fahamarinana fahatelo farany dia izao, mivavaka ho antsika Jesosy mba hanamasinany, mba hanamasinan'Andriamanitra antsika. Mivavaka ho antsika Jesosy mba hanamasinan'Andriamanitra antsika. Ny tolom-bavaka Jesosy dia ny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Nahita isika tamin'ity volana ity ry havana, ny amin'ny hoe manamasina izany dia hoe voatokana miavaka, fa ny hoe manamasina ihany koa na fanamasinana dia misy an'ireto heviny anankitelo reto farafahakeliny. Voalohany dia hoe mampisaraka amin'ny zavatra ratsy ary manokana ny zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Mampisaraka amin'ny zavatra ratsy ary manokana ny zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe manafaka any amin'ny fanamelohan-tena, manafaka amin'ny fanamelohan-tena. Ary ny heviny fahatelo farany dia izao hoe manadio ny ao anaty ka manavao ny toe-po amam-panahy. Manadio ny ao anaty ka manavao ny toe-po amam-panahy. Izany no hanamasinan'Andriamanitra antsika ry havana malala. Navahana tamin'izao tontolo izao isika, izao tontolo izao izay feno petipetin'ny faharatsiana maro samihafa, fa izao nalain'Andriamanitra tao anatin'ireny isika dia izao navahana. Izany hoe tsy an'izao tontolo izao intsony isika izany, fa izao Andriamanitra efa nanavaka dia natokana ho an'Andriamanitra isika. Hoe manafaka antsika tamin'ny fanamelohan-tena. Izany no zavatra mahazo ny olona amin'izao fotoana izao ry havana malala. Rehefa misy zavatra tsy mety ataony dia mifona amin'ny manodidina azy izy, dia tsy mamela azy ny manodidina azy, dia izao mahatsiaro meloka mandrakariva izy hoe dia noho nataoko moa izany no nahatonga ny ry ohatr'izao, dia noho nataoko izany mahatonga ny anina manao ohatr'izao, dia manamelo tena ny olona. Ary ny afarany aza mamono tena izy satria mahatsiaro meloka mandrakariva. Ary izany mahazo ny tanora maro amin'izao fotoana izao dia ilay hoe mahatsiaro meloka mandrakariva. Fa izao ry havana malala, efa nafahany Jesosy Kristy tamin'izany fanamelohan-tena izany sika, efa namasinina izany mantsy ny hoe manamasina, dia izao afaka amin'ny fanamelohan-tena isika satria maty Jesosy Kristy mba hitondra hisolovoanantsika noho ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Zany madio isika, masina isika, ary tsy misy olona intsony afaka nameloka antsika satria Jesosy Kristy no efa maty. Ry havana malala, tena hoe tian'Andriamanitra isika mba ho azy, ary ny fiainantsika manontolo dia atokana ho azy. Tsarovy fa tsy anisan'izao tontolo izao intsony isika, ary miavaka amin'izao tontolo izao isika, dia sitrapon'Andriamanitra dia ny atonga antsika hitoetra amin'izany, tsy fangaroaro amin'ny faharatsiana izao tontolo izao, fa efa natokana ho an'Andriamanitra isika. Noho izany tena isika hiavaka amin'izao tontolo izao. Masina ny Andriamanitra hivavahantsika, afaka ny ho masina koa isika satria izy mihitsy no efa manamasina antsika. Indray mandeha dia any amin'ny toerana ambanivohitra no nipetrahan'ny Bema sy ny ray aman-dreniny.
rehefa mipetraka any ambanivohitra dia miompiompy ny akamaroany ny olona. Ny omby nefa ny ambanivohitra dia tsy mba hoe manana toerana hoe trano ohatra ny hitatya hoe misy trano manokana hidirany mihitsy ao, fa eny atokotany na hoe kijana eny no hipetrahany ny omby. Dia eny zany ny toerana natokana ho an'ny omby. Indray mandeha ary avo be ny orana, rehefa avo be ny orana dia ibema ity tena tia ireo biby fiompin'ireo mihitsy. Dia hoy ibema matsy an'ny ray aman-dreniny, tata sy neny andeha ampidirina ao an-trano ilay omby fa lena ny orana, mampalahelo izy. Dia hoy ny ray aman-dreniny, orbema ahoana ny ampidirana omby aty an-trano zany fa tsy azo ampidirana aty an-trano zany ny omby fa natokana tranon'olombelona ity trano itoerantsika ity fa tsy tranona omby zany. Io moa ry dada sy nefa mampalahelo angely omby jerenge mangovitry ny atsika mihitsy izy, ary be ma tsy ampidirina aty zany io. Io moa ny angavy teo izy farany nanaika any ny ray aman-dreniny. Dia rehefa nampidirina ary tery dia tery ny varavarana ny amin'ny toerana ambanivohitra satria matahotra izy ireo ny amin'ny mety hoe mpangalatra dia atao teritery ny varavarana aty amin'ny efitra ambany zany fa ny any ambony any somary ngezangeza. Dia nampidirina ny omby, nampidirina ny lohany, tena tsy ho tafiditra ato ty hoy ny dada sy mamany fa aleo izy hijanona tokotany hafa efa hitsahatra io orana io. Io moa dada sy neny mba ampidirina moa fa tena mampalahelo ngely omby. Dia nampidirina ny lohany, tena tsy mety fa tena efa manomboka mitritra ty trano ty. Io moa dada sy neny nampidirina ihany tafiditra indray sorony, efa nanomboka mitritra ny trano. Orbema tsy mety fa avoay fa tena nkibony ary mbola tsy tafiditra efa mitratra sahady ny trano. Io moa dada sy neny mba ampidiry hoe nampidirina ihany tafiditra ny kibony nomboka nitratra amin'izay ny trano, mbola nampidirina ihany farany tafiditra ny omby nirodana ihany koa ny trano satria narodany ilay omby tsy tokony hiditra ao an-trano zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo efa natokana ho an'Andriamanitra izao sy ianao, efa masiny eo anatrehan'Andriamanitra isika. Jesosy Kristy mihitsy anie no mivavaka ho antsika mba hatsapatsika efa efan'Andriamanitra isika, mba hitehirizana antsika, mba hanamasinana antsika. Noho izany ary tsy fitoeran'ny ratsy intsony ny tenantsika fa tempolin'Andriamanitra. Noho izany aza ampidirina izay tsy tokony ho ampidirina ao amin'ny toerana izay efa natokan'Andriamanitra ho amin'izany. Mamperitreritra sy mampandiny tena ry havana ity perikopa ity. Tsarovy fa Andriamanitra Jesosy Kristy mivavaka ho antsika, mivavaka ho antsika andro aman'alina izy. Tiany isika hatsapa fa efa azy tsy naman'izao tontolo izao. Noho izany dia sitrany ny tahiry antsika amin'ny alalan'ny teniny mba ho masina tsy hanantsina eo anatrehany isika rehetra. Raha ho avy ny fotoana izay hiverenany indray dia ahitantsika hoe masina tsy manantsina isika. Mahiriza indrindra ry havana ary fiadanana eo anao sy ny ankonanao. Amen.